Fahotana Mahafaty. Tantara nosoratany Alka Tefson, Olalaoviny, Taina Nantenaina, Fiderana, Sarobidy ary Silvia. Nandray feo, Xavy Norandray Nantenaina, Nanantotosa, Safidy Tainjanahary. Aiza Rajoelina, inona tsara amin'izay ilay zavatra tiany lao atao? Tsinona aloha e. Marina izany rangahy. Hitalahy, manana heritreritra nodina orona tsara mihetsika mampatahotra ho aza. Mbola tsisy mpanao loatra eto amintsika izany. Ho ajanoko kely indray aloha ny fanaovana klipy. Izany velo ty Rajoelina. Ie, dia sura ve aloha lafa vitantsika izany? vita ho azany. Ahoana ny fitaovana sy ny sisa entana natanterahana an'izany ka? Efa milamany amin'izany lesy a. Mbola vao nanafatra paray tsara kalitao avy any andafy mihitsy ny azo. Tsara kosa lesy zaniko. Dia ahoana sy ahoana aloha niketrika va vonona sahady a Rajoelina ny amin'ilay fiarah-miasa? Mieritreritra ny ampanao kastina aloha. Fa ny tantara atao film efa voninato. Ay ve, fa hono hoe iza aloha no nanoratra an'ilay film e? Misy bandy akama-mpanoratra tantara mampatahotra izay fantatro tao amin'ny FB dia tany aminy anonaka. Izany a? Ao aloha mba tantarao kely e, tahaka ny ahoana sy tahaka ny ahoana ny votoatin'ilay tantara? Izany hoe tantara nitranga tany anaty ala tany ilay izy e. Misy mpamono olona tao anaty ala. Atao sérieux Rajoelina, izany ve tsy mitovy amin'ilay rongotorony ireny? Ka le izy hafa mihitsy fa tsy misy itovizana amin'iny. Misy version PDF raha ohatra ka tia lavaikiny. Ay ve, ao efa kiko tsara. Dia tsara kosa ilay tantara. Dia mila mpandray anjara firy aloha izany tsika? Mila olona maromaro kely tsika aloha. Ay, za kosa aloha tonga dia mba ataovy isan'ny mpandray anjara amin'ity film ity fa ohatran'ny tiako ilay izy Rajoelina. Azo atao mpandray anjara fototra lahy satria efa fantatro ny zava-bita lahy e. Karanga. Fa mbola mpanao kastina ihany efa nentana amin'izay namana mafia anazy tsika. Ay, tena mila zavatra milay be izany tsika fa tsy ataoko totohatra n'ireny film gasy mahazatra isan'andro ireny mba atao miavaka e. Tonga dia ataontsika manaitsa be fa kala milahy. Aleko ketrihana fotsiny ilay kastina dia vao vita izay dia atomboka ny tournage. Rangahy, tary sady sotro ihany aloha ilay zavatra va inona ry ty e? Zay, ok. Magningina amin'izay aloha e. Eo! Araka ny antso izay efa nataoko anareo tsiraray avy dia nareo ny voaray tamin'ilay kastina. Isan'ireo tsara notindrindra tamin'izany. Azafady eo. Mialohan'ny anatanterahana an'ilay film izay ataontsika nefa dia misy formation kely tsy maintsy mbola andalovanareo izay ampanaovy misy kely. Ty bandy eto akaiky ty moa izy. Efa vanana amin'ny filalaovana orona tsara mihetsika malagasy zao tovolahy manaritra antsika izao. Hitanareo ty izy ty. Efa maro angambontsika mahafantatra azy ao anatin'izany sehatra izany. Sa ahoana? Omenanao ny sehatra misy kely a? Ianary, misaotra betsaka nanome fitenenana misy Rajoelina. Izy moa izany no tena tompon'izao ketrika ho ataontsika izao e. Dia izy ihany koa no mpanantotosa fa tsika rehetra izao dia mpilalao avokoa. Hono efa nisy lalao film ve taminareo ireo? Ay, mbola voasambany daholo izany. Ay ve, ianary, aza manafa tsy maintsy azo fampiofanana daholo nareo izany dia hozaraiko aminareo izay mba kely efa ananako fa tsara angamba aloha mba asiana présentation kely e. Raha mety dia aloha mba atomboka aminao angamba raha matoy kely amin'ny micro eny ay moa tsikarika moa tsisy microko. Ao tonga dia mba alefasiny présentation anao azafady indrindra. Iza ny anaranao dia Fahotana dia avy aiza? Santy ny anarako, 2 taona dia mipetraka eny Alasora. Ay, ary ny manaraka? Ie, ianao io ka? Anao izao?
Vita somatsara n'ilay formation nomenikely anareo dia mihitsy manantena fa tafitany aminareo ny tiany ampita rehetra tao anatin'izany. Bon, eny ary, ny tiako ampitaina farany angamba dia izao. Zavatra matotra be ty zavatra ataontsika ity fa tsangisangy akory. Noho izany dia mila mifandavatena anareo tsirairay ao apetrehana an'izany. Anao zavatra miavaka tanteraka tsika. Tsy mihana mitaha amin'ireny vita amin'ny vazaha reny. Efa naparitako aminareo Andry ilay tantara ho ataontsika ka samy mianatra tsara ny anjara toerany avy. Zay angamba aloha ny androany sa mbola misy fanontaniana? Azafady Ramose, mba misy fanontaniana kely. Afaka manontany ianao ka. Aiza tsara moa le toerana andehanantsika anaovana torona jus dia afirintsika mijanona any? Any Analabe. Somary lavitra amin'ny alitana ihany fa any hitako mahatsara anazy. Araka ny fanadihadiana izay efa nataoko dia mifanaraka tsara mivotoatin'ny tantara ilay toerana. Fa ny tianao anontaniana moa izany dia hoe aiza? Dia valiko hoe any ambanivohitra Ambalavoatsy Paris any. Dia ina moa ilay fanontaniana hafa teo fa adiniko? Hoe afirintsika no mijanona any ka? Mety ahatra fotoana lavalava ihany aloha fa aza manafa etoana avokoa ny sakafo sy momba anareo rehetra rehefa tonga any ka. Eny hatramin'ny fitsaboana raha sendra sanatria misy marara satria efa hitondra dokotera manokana. Zay, mbola misy fanontaniana hafa ve? Tsisy tsony ka, efa mazava tsara. Okay, raha tsisy tsony ary dia afaka mamonjy vidiana amin'izay nareo. Dia aza donoina ilay amin'ny latsinainy fa amin'io no manomana ny fiangantsika. Dia ny talata maraina miala eto Antananarivo mihazo any Analabe. Zay! Fa tsy le sipanamana mpanao film ve ty mamikiviky be eto aloha ty aleo rangatonga teraisina. Ianao ne zany ao midire kely ihany akia ao moa midire. Misaotra dia salama aloha ianao Ay salama tsara ka. Ary avezindry izany sa andeha hoaiza? Eny Lasora moa ianao no mipetraka? Naka zavatra tamin'ny namako fotsiny dia andeha hody sady efa manomako manana le diantsika ampitso koa tsy adininao mihitsy le toerana misy anay. Aiza kosa moa no eo adiniko ao ary fahateriko indre. Raha ohatra ka tsy manahirana anao ka. Ka tsy solana mihitsy sady sipakely manja be ohatran'izao koa ve dia tsy haterina. Aza mahampimery za zao ve dia mba manja. Manja ianao ka raha tsy izany ve aho taratara ohatr'izao Enao ty koa ve enao ty mianiany be ohatr'izany. Ianao everiko fa tena olona matotra be fa ny anaty film fotsiny ny ohatr'ireny. Ka izy ary zany efa hoe filmako mbola inona ihany ary fa amin'ny fiainana andavanandro dia mifanohatra amin'izany tanteraka mihitsy ka fa izao ndry ohatra ny hitako tonga dia mafy fomba filalaovana film be zany Fa ina mahatonga anao miteny an'izany ka? Tonga dia hita eny amin'ny fihetsika sy tao anatin'ilay andrana nataontsika inko. Zany engany mba ho voatanako tsara tokoa aloha ilay anjara toerako na dia somary mafimafy ary. Fa le tantara ny safidinareo kosa aloha Monsieur Kelly ka ohatry ny tena enjana mbola tsisy mpanao eto amintsika mihitsy. Monsieur John nanao nikaroka an'iny tantara iny somary mampiorikoditra ihany aloha le izy raha mivoaka eo fa engany mba ho tafavoakantsika araka ny nanorata amin'ny mpanoratra azy ka. Fa ono miankina amin'ny materiel ho ampiasaina moa sa miankina amintsika mpilalao ny ampivoaka azy tsara sa miankina amin'ny rehetrarehetra kia mifampiankina daholo anie izany zavatra rehetrarehetra izany tokoa moa marina aloha izay fa efa vita vaky ny sany daholo ve aloha ilay tantara ho ataontsika efa vitako daholo ka fa ahoana lasa mpifankatia anie tsika ao anatin'ilay izy raha araka ny anjara toerana menantsika so ihany izany fa film fotsiny ko fa tsy tianao ngara ho tanteraka ka ahoana moa no hatanteraka an'izany iza moa no mahita fa aleo za hijanona eto Monsieur Kelly fa tesitra angasandy ka aleo miala eto fa mbola andefa zavatra amin'ny super manko ok ary aleo fa hajaniko ery amin'ny malalaka ery aloha izany ny tomobilaka
Mbola lava koa ny fotoana rahantsika ny ambala voahangy Zany zay va veloma monsieur Kelly. Ianao veloma kia tsy ratsy kosa aloha le sify fa tsy haiko fotsiny raha efa manana mpandehafa any ambadimbadika any na ahoanako. Fa hoaiza tsara nareo John? Andeha hanao torinazona film any Ambalavoatsy any Paris zaiko. Ohatray, fa inona natao any amin'ny tany lavitra be any e? Maninona raha ty any dia vita? Ka any misy toerana mifanaraka amin'ilay tantara nosoratan'ilay mpanoratrako. Tokony tsy voatery kosa fa nareo mihitsy ny efa manana programany teo any ka. Fa iza daholo izany ankizy ho entinareo an'izany? Misy maromaro vitsivitsy kely ihany zahay ka. Ahoana koa ary izany lasainao izany? Tsy maintsy miaraka aminareo makany fa tsy mazavazava amin'ny kiloatra izao dianareo izao ka. Zay indray ilay asa rotam-piarinao. Fa tsy mba nanana fatokisana mihitsy ve? Ahoana moa ny ananako fatokisana anao nefa ianao ary ho any an-tany lavitra be any? Amin'izany koa mbola hitondra sipa kely be dia be? Dia ahoana zany ny asanao aty Antananarivo, ha? Ankiniko amin'ny matamin'ivy kosa aloko. Dia azonao antoka ve vao vitany? Maharitra elaelany anie izay vao miveriny e. Fa maharitra hafiriana ka? Mbola tsy haiko farakaraky ny fahavitany torinazy ihany. Ay mo! Fa za tsy maintsy mandeha na tianao na tsy tianao Sy ataonao fa tandremindray manakorotan-javatra efa milamimany Tsy ny fandehananao akory ny hanaovandray ny lamina efa misy. Zay Fa zanga moa mila bakary izany raha tsy misy sipa mitsilatsila metalatala aminao ka. Ka mbola tsy misy an'izany fa ny asa rotam-piarinao nefa tsy hisy fetrany intsony tsy ahoako fa ianao tsy tiako zaraina amin'izaniza fa hoarery. Mazava? Zay zaniko. Efa ao daholo ve fandehantsika Mbola misy atao mantsy any amin'ny arenina setiny. Mbola misy sipa anankiray tsy eo zay Rajoelina fa efa andalanao aniza raha nresany teoko. Iza lesy zany? Tsy tadidinao ve le sipa mahafatifaty kely iny Fa izy zany fa tsy tadidiko akory anie zany ty Hitanao ve le sipa fotsifotsy kely lava volo be iny Ay ve to taraiky be izy zany nefa le tena ilayntsika any mihitsy izy. Fa iza aloha ny olona mampitokaiky antsika eto izany ka? Sa zanaka minisitra izy izany tsy maintsy andrasana eto? Zay indray. Tsy zavatra vita any vao tsy eo iziko. Mpandray anjara fototra izy. Dia soloina olo-kafa zaniko. Sipa maro be ireo atao inona any fotsiny? Ka misy tsy milalao akory ireo fa mpanao makiazy fotsiny. Sady izy no mahafeny rôlina ny menana azy. Ianao koa. Tena mba hafahafa toetra koa ty ankizany Rajoelina ty ka. Tsy ireo ny raha tsy mahazo aina daholo ny ankizy vavy vao tonga izy. Ohatra n'ilay nanaikitra ireny mihitsy ve rangako. Arovana sahalan'ilay ninon'ireny mihitsy Rajoelina. Na zavatra tsy hisy dikany ary dia malaky be azy. Hoay, aiza Rajoelina, efa iny taminy kosa kay sandoka. Salama daholo nareo. Tena azafady reto fa tena tratra ny fitohanana dia izao vao tonga. Manahoana? Efa Andry fa misy fitohanana dia maninona raha mba mandeha meloa? Tsy izay indray natao Andry sasa miandry fotsiny eto. Taratsasakadiny be izao Andry, nefa raha nandeha tsika efa navita kilometatra maro be izao. Tena miala tsiny moa tena azafady. Ary olona mbola vaovao amiko mademoiselle izany Madame fa tsy mademoiselle, izany vady Monsieur John raha tsy Andry. Ay mo, dia faly malala amin'ny Madame John izany. Mba miavona koa ty olona ty izany ka. Inona ary nitondrana azy ty aty? Jerera tsy miferitraina daholo ny ankizy. Andao amin'izay andeha tsika Efa tonga io anie ilay olona nandrasany. Sa mbola misy hafandrasana indray? Efa andeha tsika Ndao midira daholo amin'izay Ohatry, fa inona koa natao antisipa aty amin'ny voahangy Za sy John ihany ny ato. Tsy mahazaka fiara hono ankizy dia avy aloha mba ho eto amin'ny devant. Non.
matona naiky nanao an'ity zavatra ity mazaka fiara. Any arina Andry mipetraka. Lasa hoa. Patia. Fa iny ataondry e. Tena niritiny tamin'ny tanany mariny le zanako. Tsisy fahalalam-pombakorona kely aza. Azafady kia. Mba eto Andry. Eo fa tsy maninona zany e. John! Inona koa ty safisafona volon'io sipa kely io? Aty ianao aty! Tena mba efa tsy rary nitsony kosa zao zavatra izao ka. John! Ahoana kizay? Tena miala tsiny fa ohatry ny tapa-kevitry ny janona ka. Tena tsy mahazoto tsony aho sao dia mahita olana ny tany lavitra be ihany. Fa hijanona ahoana kiry sandya. Tsisy zavatra vita ane rehefa tsy Andry e. Le fatany lahy kosa lesy mba teniny fa ohatry ny tsy rary nitsony kosa neny ataony. Jereo ane raha tsy mitsangana nanaraka ny sany daholo le ankizy. Mipetra daholo nareo fa inona ary ty e. Elana tsiny raha nisy fihetsika tsy nety taminareo teo. Mengavy re, ndao vitainy ty zavatra efa natomboko ty de aleo fa resaka izay mivady e. Mba afaka mivoaka kely ianao azafady. Fa samos zany naninona teo ka. Ry zareo nefa tsy te andeha any te mody hoe. Aty aloha ianao aty e. Patia. Mba oka izay ty fahasarotam-piarinao diso tafa ohatry ty a. Zao ane le antony mampalaina hitondra anao e. Ka le sipa kelinareo ane jilajila daholo e. Ianao ny tena. Ahoana moa ny sasary-piarana amin'izany? Ny kastinina izay nataonareo angamba dia kastinina fisafidianana sipa kely manjakely reny daholo fotsiny. Tsisy zava-banina ny raha mbola mitony atao Andry. Tonga dia aleo foanana. Ninona no foanana? Dia atsika e. Asakasako ianko. Fa mifantatry dia manaraka anareo fotsiny a. Naiza misy anareo. Dia mba oka izay ny fihetsika tsy mendriky mason'olona ka. Zay zanko. Fa tsy te hita fihetsika fahafa ataonao eny mason'ireo sipa kely ireo tsony a. Ataoko mahita ny lohako ireo. Zao mijanona kely tsika rehefa tonga tsy aloha atsy. Tena mba miala sasatra kely sy manala zay mavesatra ny anatsika any. Zay. Sandya, ao tsara ve Andry izany e? Toa tsy miteniteny mihitsy mantsika. Anka. Ohatry ny tsy à l'aise mihitsy misy an'io madama vadiny John io. Fa inona ny ataon'io aty sa misy rôla tsy maintsy nalehany aty? Tsisy ampilalao akory ane izy fa efa Andry ihany fa sary-piarona izy dia izay ny antony nanarahany any John tiako. Tena efa tsy rary nitsony le ataony ka. Marina raha tsy tena nampalahelo kely ana mihitsy namoahany an'io sipa kely namatsika ito amin'ny devant. Ny ahiko amin'ity aza ki dia tsy handeha amin'ny lohan'ny akory izay filma hoe ataontsika anko. Eny moko, satria tsy alaizy mitovy amiko koa ny ankizy rehetra e, indrindra fa amin'ny vehivavy. Tokony mba tsy nanaiky ny tondra azy nakatiako ny Rajoelina. Sa tonga dia sa midaroko ane io vehivavy io e. Efa nisipy izay taratara tamin'ny John izay manko tamin'ny klipy nataonay farany fa tena ady be tsy vita tamin'izany. Tsy manaiky an'izany kosa aloha raha izany vonoiny e. Tany tsisy fanjakana tsony anga eto amintsika no izany andeha hanaparan'ny hasarotam-piarona. Fa aza manany amin'izany ekiva za eto foana hiaro Andry a. Adinindry nga le resantsika tamin'ny farany iny e. Resantsika? Tena tsy tadidiko izany monsieur Kelly a. Tamin'ile anao nateriko dia ozy aho hoe mpifankatia moa tsika. Nany anaty film azako. Enao koa tika. Ka anaty film fotsiny ary zaniko. Fa azo tanterahantsika tsy anatiny fotsiny ko. Aza mampimery ianao a. Ivoaka angamitsika fa nijanona ny fiara e. Eny ary ka. Andao ary ivoaka izany dia tohizana ny ivelany any ny resaka. Manana 10 minitra tsika dia aza mandeha lavitra loatra. Ary ny fomba iresahana amin'ny John makasika ny eo ankizin'ilay rehefa tena tsy milamina ka.
Tena tsy andeha amin'izay loany ny zavatra atao aty raha mbola mitoy ny zavatra ataony amin'ny ankizy mpilalao film reoka. Ry ny hatakry le riva aleo rangara rotina resahana amin'izao. Jauna, aiza e? Afaka miresaka kely ve aloha e? Dia ahoana lesy, fa misy inona? Tsy izany aho fa mahakasika an'ity ankizy lahy manaraka antsika ity e. Sao dia mba tokony asiana fiheverana ihany lesy e. Inona ny tiana tongavana fa tsy azoko? Izao angamba Ravatany e. Tsy haiko raha hitany lafa miferitraina daholo ny ankizy miaraka aminy ka ahiko tsy andeha amin'izay loany ny anjara toerana omena an'ireo ankizy ireo ao anaty film ao a. Zany efa mba niresahaka any le tsy mba tia fahazamanany amin'izany ala. Nefa vao teo aza ny izy nanao fihetsika hafahafa indray e. Tsy vitan'izay hoe sary-piaro ny izy ity fa tena diso manambanimbany loatra e. Fa inona nataony teo? Moa tsy hitany lamarina izy teo. Voadona le sipampilalao anankiray iny dia tsisy azafady. Tsisy nenenina akory fa mbola hiendrika fiaino avinavina indray no nasetrany. Fa iza le tsy nataony an'izany? Io mitsanganao aorianan'le fiaro io izy e. Le manao slim maintimainty io. Fa miresaka an'iza indray nareo reto e? Tao manondro tondra nyreto sipa ao aorianan'ny fiaro eo? Sa efa mikonkonina hoe riny a dia riny lahy? Tsy matikoloha izao fiatsikareo izao a? Mba marina moa? Patia, mba mahalala fombe. Lasa hoahy ary hoe inona ndresahanareo eto amin'ny mangingina eto e? Mba resaka samirery izany fa azidirana. Resa dia lahy. Mba sipa inona loatra rety e? Mba misy toetra? Aleo iala ve tsy... Alamino aloha rangany anareo raha jauna fa aleo aloha zahay sitaka moramora. Fa ho aiza ianao iny e? Mbola tsy vitany ny resaka teo e? Alaminina anareo fa tsisy idirako zaniko. Andao andefa efa dilako ny 15 minutes e. Ampidery daholo ny ankizy dia lasitsika. Fa mihevitra amin'ny tsy ho fantatra angany tianareo atao taty amin'ny tany lavitra taty ka. Mpanjo mivoatsony nareo ty. Mba midira daholo amin'izay hono ndraiky izy fa efa andeny antsika e. Efa ao daholo e. Andao arany ainge e. Tongotsika. Eto amin'ity tanàna ity aloha tsika no hivantana dia rapitso maraina manomboka avy hatrany. Fa ngatsy mba misy toerana tsara na hotely fa dia tanàna ratsy kely ohatran'izao ve ireny hivantanana? Tsisy an'izany re aty ambanivohitra aty a. Ty Zara ngatsy atory amin'ny trano ohatran'izao fa aleoko matory aty anaty fiara ka? Tsy olan'izany fa mijanona atao anaty fiara e. Izay hijery trano na olona afaka mpandroso. Raha ny olona aty ambanivohitra mantsy dia tena mbola mananja vahiny. Teo avelana irery ato izany sa? Fa ataoko ahoana moa ianao rehefa ato ny mety aminaoko? Fa adala angasa mahita an'ireo sipa kely maro ireo dia... Zay indray, ianao aneny malaina hiaraka aminay e. Dia mijanona miaraka matory amin'ny kato zaniko. Izany dia tsy hainao. Sady ohatrany mitondra tonta ingetsika e. Maninona raha manangana tonta izao dia ao matory. Tsy voatery miditra amin'ny trano be kongona sy parasy aty ambanivohitra aty. Tsy vita tsony zany patia, efa mivalo alina inge zao e. Tady ny komitin'ny tanàna aloha. Mila fantany ihany mantsy ny fahatongavantsika aty. Zao angamba nataontsika rakizy a. Miandry ivelan'ny fiara eo daholo nareo fa zazy kely andeha ifampiresaka amin'ny komitin'ny tanàna. Dia tandremo mandeha lavitra fa mbola tsy fantatsika mazava momba ity tanàna ity a. Tsy mampaninona nareo ve? Tsy maninona re fa raha azo atao dia mba aza ela be loatra fa efa tena reraka ihany izay a. Maika mba hitsotsotra koa. Vetivety ihany izay no hany ka. Aza mananareo. Ndao retsika kely a. Tara re, andao tonga dia andeha zaniko. Za koa anaraka anareo fa tsy hijanona rereto ka. Salamo. Ahoana ny anareo zay ry tovolahy? Salama tompoko. Miala tsindra somary maneringelina amin'ity alina ity izay. Izany fa vahiny eto amin'ity tanàna ity izay dia tonga nao torinazona film amin'ity toerana ity izay raha maromarina e. Anao inona hoe ry tovolahy? Tsy azoko tsara.
anodina horona tsara miantsika malagasy amin'ity toerana misy anareo ity zay e. Za aloha no John e. De ty namako ty kosa ny Kely. Ary le vehivavy ito no Paty. Zany fa ny malala anareo. De inona nazoko anampiana anareo re anakisany a? Enao mantsony ny komitin'ny tanàna de mba niteny aminao mialoha zay so ampisy olana ny fahatongavanay e. Tsy olana zany ka. Fa tamin'ny fomba ahoana aloha nahalala anareo ny taty e. Zay fa pakaty. Efa nisy fotoana nandalo teto aho fa efa taona maromaro lasa zaiko. Misy toerana mahafinaritra be mantsy aty aminareoko. Mahatsara le zavatra ho ataonay e. Aty tena zay mihitsy ka. Matetika aza misy vazaha-tany reny no mandalo mitsidika tiako. Fa efa nahita tsara ivatanana zany nareo. Mbola tsy nahita zao zaiko. So misy azonao anampinanay ny amin'izay? Eny misy ka. Any amin'ny birony misy efitra malalaka azoko ampandrosoana anareo raha tsy mampanina anareo. Azafady, fa manana birao mihitsy zany ianao? Birao pokotany ka. Fa zany miandraikitra anazy eto. Tsy mampanina anay zany ka zaranay aza mora tsy misy ny olana. Andao ary entiko makanonareo e. Fa firy moa nareo raha tsy mahadiso. Maromaro kely ihany zay tompoka. Fa nijanona any anaty fiarany namanay sasany. Mety tsara aminareo le toerana raha zaniko. Ndaso farakely vetivety a. Tsara kosa lesy zaniko. Tena tsotra kely le rangaha. Tsotra izy aloha e. Fa tsika senao matory any anaty fiara? Fa atory any anaty fiara hoana kory Patya. Zay ny tiako. Tsy azonao amin'izany a. Trano ve misy dia andeha hampijaly tena any anaty fiara. Andeha atory araka amin'ireo sipakelinao ireo indray zany ianao? Zalahy tena kivy aminao a. Tsy rarako fa mifantatro dia eto anilako ianao. Ndeha amin'izay tsika rak'izy a. Efa tiany lakle. Atahola zany nareo matory a. Mino fa ombisoma tsara nareo ato. Eny ary tompoko. Misaotra betsaka indrindra fa mety aminay ato e. Eny ary zay fa andeha. Azafady hoe ngiako mity. Azafady kely a. Tsisy atahorana velony amin'ity tanàna ity amin'ity aly ity. Ny amin'iny zany tovila. Ny amin'ny hoe olon-dratsy mpamosavy sy sisy e. Zay to Madagascar amorosainy tsisy olon-dratsy sy mpamosavy fa nitandrina anao zao tao a. Idio tsara ny trano rehefa matory. Dia aza mivoaboaka rehefa amin'ny alina. Zany ondrakizy a. Fa tsy pipi mihitsy zany. Tsisy po anay aty e. De mifanatitra re a. Aza manahy ianao fa efa azo ambara olon-dehibe daholo nge zay reto e. Eny ary zay fa lasa soavany alina daholy. Soavany ala ihany koa ianao e. Tira John. Dia ahoana marina moa le zany amin'ny sakafontsika tika. Efa hariva ny ely ty zao e. Tsy mahavita mahandro tsony tsika fa soa ihany fa efa mitondra mofo maromaro ny ala tany amin'ny ville e. Reny angamba ny zaraina de samy miala matory. Kay ary tsisy olana zaniko. Mety reny. Sangamba reto tonga dia amelatra n'ilay kidoro kely netiko dia atory a. Atory za tokoa vendry e. Tena efa reraka be ako. Ary fa apiko zany dre dia miara-matory tsika ka. Fa ianao ve adaly? Hitanao zany? Ninona? Ny adalanareko. Adalana ny amin'inona e? Iaraka toron kely susipy io. Sandy moa ny anarany. De ny anao zany mba iza? Ry mipetraky ry? Mba mangina ary Patya. Hita fizaniko. Efa fantatro tsara ny adalanareo fa soa ihany efa nakaty. Zao rakizy a. Efa tsy havita handro sakafo tsony tsika. Fa efa misy mofo maromaro ato de zay aloha no ataontsika sakafo. Fa raha pitsy kosa tsika vao mandry vary. Mino fa tsy mampanina anareo zany a. Aorinan'izany moa de matory tsika fa reraka. Mety zay a.
iza koa ary samy manampina amin'ny masoko roa zany. Sy ay ve kely? Za ihany ikia, ao tsara vendry izany e? Ao tsara ka. Fa ay tena mahafinaritra kosa le toerana nalehantsika. De ry alaala tsy nanandry zany le hoe anaovana tournage-na film avy eo. Iaka, io ny ikia? Tsy atahorana isy bibidia ve ao? Tsy misy an'izany aty akiry sandy fa ohatrany hoe toerana rovan'izany ny ane io e. Zany ve? De ahoana zany no fidirantsika ao ka? Ka azo idirana moa aoko. Fa tsy mahazo mamomomy biby sy manapaka azy maniry fotsiny de ohatrany hoe fady anaovana maloto sy tondrana henan-kisoa koa ny ao a. Raha araka ny nambaran'ny Monsieur John tamiko aloha fa mino fa mbola ho azavainy misimisy amintsika daholo zany alohan'ny andehanantsika any rehefa feoko. Fa zany aloha eo ihany fa tena ohatrany somary mafy ihany ty zavatra ho ataontsika ty a. Tena mariny. Le vadin'ny Monsieur John koa amin'izany de mbola manampitrotraka ihany. Tena mandreraka tsy ny vehivavy iny e. Tena mariny e. Sady mampimemy mampalahelo. Monsieur John koa amin'io tsy afa-nikofoka mihitsy alina. Fosafosandray Wai, John? Tsisy an'izany lesy fa makasika an'le vadiny latiny mba resahanay eto a. So de tsy tokony entana manaraka antsika any am-panidinana film any ty io fa so de anondrana andray a. Tena mba koza e. Efa nieritreritra an'izay koa aloha za e. Fa le fikapitsanonana azy eto koa tsy haiko hoe ahoana. Ay moa reto mikonkonina zavatra ty ambadika ty. Inona ho izany resahana izany? Aleo aho hiafinety enoko tsara an'izany. Tonga lesy de betroy fotsiny ihany de mijanona. Za aloha tsoriko amin'ny latsara Rajoelina fa tsy mankasitraka nitondrana azy ihany a. Tena marina e. Tsisy zavatra ho vita any raha eo iny. Sady efa tsisy ty azy tsony koa ane le sipakely rehetrarehetra reo e. Za koa aloha tena toraka izany. Diso sarotony loatra le vadinareo. Raha olo-kafa iny a, efa nataoko taty tany lavitra taty. Natondry inona tsara hoe? Napetrako amin'ny toerana tokony isy azy. Aleo fa ho tena ankizy tsy hanaraka antsika raha izany e. De ahoana zany raha tsy mety izy? De tsisy zavatra vita anko. Verimaina fotsiny ny fotoana nandehanana aty tany lavitra be aty. Kalma ho ahy alahy fa aleo resahako aho paty. De mijanona miandry ny entana aty izy. Ay moa izany ny ao andohany reto. Eny ary moko. Ifankahitsika manomboka androany. Pe tsara velatsitsy vanina. Anao adalanana anaty ala izany no nantondia aty. Andao fa ifankahita eto tsika e. Mba misy resaka tiako apita aminao vetivety aloha e. Mipetraha aloha ianao. Fa ahoana John? Fa zava-dehibe loatra nga zany? Mazava ho azy fa resaka manan-danjako. Ay, alefa soary izay zavatra tianao resahana fa meno ahy. Tsy izany ho afa zao e. Aleo mba mijanona miandretana ty an-tanàna ianao fa andehanao tournage zay avy eo. Makaizy io? De za sisa no mijanona? Ery amin'ny alatsananany ery zay no manao tournage. De ianao rery mijanona fa ianao rery aneny tsy manana andraikitra e. Ay moa, tsy maninona fa mijanona zany e. Eny ary, de tandremindray mialaala eto so lasa mpangalatra ny entantsika. Okay. Ary tsy napoziko ihany mora toy izao izy a. Ohatray? Ary ino ty mampandrevo? Tsisy ninona ka. De anomana an'ireo ankizy namana de andeha zay. Okay ary. Aty daholo aloha e. Sao Omany tsara daholo amin'izay netana fa andetsika. Eto daholo izay zavatra ilaina any fa hariva indray tsika vao miverina eto. Zay Mba nanao ahoana ary zay le madamany John? Tsy haiko aloha fa hitantsika eo avy eo ka. To mbola tsy miomana akory ary izy ka. Ary mety nanaiky ny janona ihany angamba. Jereo nge fa mangala maso any amin'ny daholo ny masony ankizy e.
Mba asay ay moa lesika. Jery lahy nefa mivadika miramirana daholo ny endrik'ilay ankizy noho ny hoe nijanona ilay madama an'ilay a. Fa mba ahoana aloha ny fikanao tsy nanarahany antsika ty? Tonga dia nanaiky izy fa tsisy resaka lava tsony ka. Za koa aza mba gagany amin'izanyko. Anga? Ie. To tsy mampily indray zany a. No heveriko fa tsy maintsy anaraka antsika ty ampanodinana filma ty azy iziko. Anka. Fa efa tokony manomboka amin'izay tsika. Sa mbola misy tsy vonina? Efa vonina daholo ka. Okey. Aleo ara fa tombontsika. Le manao satava ihany koa mba tonga dia tsy miala lavitra. Ao tsara daholo ve? Sy ny tiasy santiny miditra voalohany. Dia avy aty kosa kely manatona anareo. Zay ny atao. Vonina? Ie, vonina ka. Ao ary. 1, 2, 3, action. Stop. Tsy mety zany. Aro tsara le toromarika tao anatin'le texte. Zay. Averina. 1, 2, 3, action. Tena ohatran'ny diso lalana aketsika. Zay rendriny tena andoky hiverina ka. Oay, misy olona kio a. Fa oaizy ndry fa to matahotra via ty. Stop. Tena tsy mety mihitsy ny ankala sy ny tia. Andao any ianao ampianarina kely mihitsy Fa ahoana koa ty ataony sainy tia ty fa nga tsy mba namaky texte tsara mihitsy koa zany izy. Za koa aza lesy mba gagako. Toy John foana ny jereny. So dia mba tara mijonona koa sary izy ko. Ary tena soa ihany fa tsy nanaraka antsika taty madama be paty a. Ngamba tena ataony maivoka teo sainy tiara teo izy. Odio! Misy olona ve Oay, ay venao le mitady anay Salama ianao Ramsey? Misy azoko anampiananao ve? Ie, misy zavatra mba saika antaniana kely fotsiny tompoko raha tsy mahadiso. Fa misy inona? Mansoa le ianao fa to eto ivelan'ny trano eto fotsiny tsika no miresaka Tsy dia aritra ela ande zahay Fa midira ty trano ihany na izany azy Misaotra ary dia mipetraha amin'ity akalany ity fa aty aminay moa tsy mba misy an'ireny seza malemilemy toy ny any andrenivohitra reniko. Zao no misy aty. Dia miainanao milamina ve alohanareo tamin'ny alina Eny azo lasaina ny lamina izay fa tiako antaninanao dia mahakasika le ala tsy nanandry io. Lasa niditra nanao tournage-na film ao mantsy ny reny ankizy namanay reniko. Efa niresaka an'izany tamiko teo tokoa le hoe John. Dia inona ny tianao anontaniana ary tovavy? Ahoana tsara fandehan'io ala io? Tsisy atahorana ve na nioatran'izany ka? Tsisy aloha hatreto fa manana amin'ny fadiny fotsiny dia tsy azo anaovana maloto sy hitondrana henan-kisoa anatiny mba hitandrovana ny asony foana. Zay. Dia raha sanatria ohatra ka tsy matandrina an'ireo fadina ambaranao ireo dia inona ny loza mety isy eo? Zay ny mbola tsy haiko satria mbola tsy nisy loza nitsanga hoy tao anatin'io ala io. Fa raha ny nambara ampitantana azy fotsiny dia ireo nambarako anao ireo ny fadiny. Mahazava amiko tsara. Dia tsisy bibidia mety anaikitra ve ao? Ny bibidia ve moa tsy isy fa mbola tsy nisy nanaikitra namon'olona fotsiny zareo raha ao anaty ala ka. Ay ve, dia misy gida mitondra izany ao anatin'io ao? Toa hoe alana tao arovana izany hono io ko? Ny tena marina re dia mbola eo andalana fikarakarana io ala io isan'ny toerana azy tsy dia ny mponina. Mbola tsy misy kidy zany ao fa manana mpanara-maso fotsiny so misy manimbo. Manana gardien zany nareo miambina an'ilay ala? Ie, so sanatria misy mandorona ohatran'izany. Dia mivezivezy ao anatin'io ala io ve izy? Ka manara-maso matetika fotsiny. Manara-maso an'ireo olona miditra sy mivoaka ao. Misaotra betsaka re farany tena farany ary. Ie. Mba azonao ampindramina antsikely ve Antsy atao inona ka? Tsy ataoko inona fa namboarako ny laokanay atoandro fotsiny ka tsy nahatonga mantsy izay ko. Ay ve! Ie. Andraso fa omeko ianao. Ty ary,
somary tombo izy ty fa mino fa mahatity ny zavatra tiana atao aminy ka. Ay, aleo fa orangitiko amin'ny vato mba haranitra tsara dia mahafaty ty a. Ohatry, fa mahafaty ahoana ka? Mahafaty akona gana re a. Reo mantsy ny lokanay. Toka gabe no. Ianao koa, rehefa vitanao rangotra re le izy dia mahafaty a. Eny are, fa andeha aloha fa misaotra betsaka. Mbola betsaka ny zavatra ataoko avy eo. Ie, mazotoary ianao anaka. Action! Fa iza ny anaranao raha tsy mahadiso? Za aloha ny mahery. Faly mahafantatra anao. Ravaka ny anarako. Dia inona izany ny ataonao amin'ity aly ity? Zany fa misy fikarohana ataoko izay mikasika amin'ny fianarako aty izay ataoko amin'ity aly ity. Ary nareo maninona aty? Ay mo, dia tsy matahotra ve ianao nandeha rery nefa ala mikitroka be ity? Nareo aza moa vehivavy ohatran'izao tsy matahotra akoriko. Fa misy firy zany nareo ny aty ka? Izay nge maromaro fa samy nandeha amin'ny diany fotsiny. Izay susipana manay io izao no tafiaraka. Manao voyage d'étude manko no anton-dianay ato. Zany fa saika mitovitovy ihany anie zany ny zavatra ataontsika ato anatin'ity aly ity raha zany Oay, andraso hoe moatra misy bibikely mandady iny amin'ny volondry iny. Ay zany? Stop! Tsy mety zany ataondry izany. Mila taitra sy matahotra mihitsy ndry. Zay a. Ok are, aleo fa averina. Averina. 1, 2, 3, action! Vita angamby ny tsotsotra ry zareo a. Hiditra ao anatin'ny mafimafy kely amin'izay tsika. Manombo kely dia hifanenjika ao anaty ala satria efa manomboka amin'seo ilay mpamon'olona. Zay a. Efa tsara ve ilay manao saritavy e? Eo ejereko. Tena mety tsara ka. Tena mba asiana hosorana maintimainty tsara e. Zay. Tonga dia mampatahotra tsara izy amin'izao. Miafina avery andrefany ery ianao a. 10 metatra miala eto. Zao dia lasa. Sy ny tiasy mingoto kosa aveto nareo. Mahay matahotra tsara. Zay, vonina. Ok ary. 1, 2, 3, action! Ohatray. Fa tao tsy mipotra koa ilay mpanao mpamon'olona teo e. Iza moa izy teo? I lalaina lesy a? Ory lalaina! Lalaina o! Efa action any antsika e! Fa nakaiza tampoka teo ary izy teo. Mba hajereo ilay tsy fa ela be. Taro fa aleo jereko ary. Andasy fetety. Aiza e! Ohatry tena tsy misy lalaina ty a? Fa nakaiza vetivety teo azy izy e. Za koa aza lesy mba gagako. Ohatray. Ay iny izy kaiko. Ohatry, fa mbola taizy ndry e. Fa naninona ny to tsy hita tampoka? Ary to tsy mamaly fa to manondrotondro fotsiny. Andraso kely aloha e. Mipetraka ambany aloha lalaina. Mipetraka ambany aloha a. Zay. 1, 2, 3, action! Ouais, le ty. Stop! Lalaina to tena ino tataonao ty e. To tena manindro nantsy tena izy tokoa ianao. Marina raha tsy. Fa adala ve lalaina e? Filma fotsiny eny ty ataontsika ty lalaina e. Andry kako, tena voatsindro nantsy amin'ny kibo mihitsy izy rovavy marina. Dia jereo fa tonga dia nitsoaka izy. Lalaina, mijanona ianao. Mijanona wa a. Olo ty tena lasa foana ny izy e. Fa sy mpamitapo ve iny e. Cynthia. Omeo lamba aloha fa tena very raha be reto. Aleo fa tora ty. Fa ahoana izao ry John? Fa ngamotsy hoe filma fotsiny no ataontsika fa atao tena marary ilay ankizy namantsika. Oay le ty fa iza koa aloha ry misy mibatry e. Tena ilalaina marina. Fa nga tsy izy le saritava amin'ny tanarolona mpamon'olona teo e. Tena tsy azoko mihitsy a. Lalaina koa azy ty voatsindro nantsy ty. Fa iza zany ny olona iny e. Tena raha azoko tsara ane zany raha John dia vonona lalaina tamin'ilay fotoana kely tsy nahitana azy teo e.
dia avy eo in'olona iny nisandoka an'le mpamonoolona tato anatin'ny film dia ny akanjo sy le saritava nanaovany Dia iza nefa navitan'izao abibiana mahatsiraviny izao e? tena asa aloha ela be zany raga fa andao aloha entina tsaboina ainy an'ireto olona maratry reto fa tena vera be loatra Tonga dia entinareo ary izy telo va fa zany antsika ny olona tsy vaniny iny dia mifankatra saina tanàntsika e. Mbola tsy lasa lavitra mantsy raha izy teo. Tena tsy mety zany ka ahoana na vonoiny ihany koa ianao Ka tsy maintsy fantatry ny olona ambadika izao e. Zay fa lasa faela be loatra sao tsy tsatsaktsony iny. aleo raga fa apiko elahy za koa anaraka anareo ka ndry mijanona eto fa vehivavy ka manaraka an'ireo namantsika ireo aloha ndry dia eto any an'ireo maratry ireo za ho anaraka anareo ianao koa zany andao ary fa ela be sao dia tsy ho azontsika tsony eo koa mantsinina le mpamonoolona tsy vanina teoko Fa nakaiza le ty mba tsy hitatsony le nalehan'le mpamonoolona teo e. aleo raha aby zarazara aloha tsika za avaty dia ialahy kosa avy ary zay dia za zany aizaka sandy aza miala ato ariana koa teo anao ka jereo tsara fotsiny manodidina dandreny fa tsy torinazina film antsony ty fa efa tena izy ry sandy fantatro le zany fa elahy koa aza mampime eo ka andao ary Andraso aloha e. Ohatra ny nainy zavatra nikaratsaka teo. Zany ndray. Ohatra ny avy ety andao arahana. Tandre mifoatra ny somary malama ny izany lalana izany. Kay! Fonjeo fa nenjera Zay ary lefa napoziko. Soa ihany fa ndraikitra tery amin'ny hazo ambany io izy. sandy le ty ahoana ary ny fomba akako anao eny sa aleo fa namboatra tady amin'reto azy mandady reto aloha wainy ty Fa misy inona indray e. tena misy mitoraka le ty kay maty lamosiko jereny lahy ty vady ty fa nenjera taty amin'ny lamosiko tatyko Eny tokoa. Fa ahoana ary zany nefa za tsy voakory. ohatra ny tena za mihitsy eny ty nikendreny le izy teo kay maty atongotra fa za ve zany nikendreny maninona ary nytao tsy mety voany lahy Mefy anambadika ty vady ty mihitsy aloha lahy. Andeha karoka an'izany olona manao sangraty zany tsonina sandy lesa aloha mba alay fa sao dia menjera ao ambadika eo indray Dia ataoko ahoana ny fakako azy malama be any ito e. ireo zavatra maniry mandady ireo ranga aloha tazotazomina dia ireo akana azy eo moa lesy mba haingana Ok ary aleo fa ataoko. Dia mandandizainy ihany amin'izay lahy so mbola voatora bato amin'loha. tseranga Ampy amin'izay angamby ty fa alatsako any dia miakatra amin'ity Sandy. Sandy Sandy! John Alatsako ty tady dia raiso isa 2 3 voarainao ve? voaraiko ty Dia miakara amin'izay raha fa sotomiko e. Moramora ihany so tapaka ny tady mampiakatra ny sany any kosa kay John ka way le ty fa izy mipotra tapaka vao ambadika iny tena le olona nanindrina antsiny namanay iny jereo fa mbola le akanjo sy le saritava tamin'ny lalaina ny nanaovany tena otsondreo amin'ny antsy angambo John Sandy zany jereo fa mitsaitsaika manantona izy ka aleo fa niany atoko tonga loka tsy maintsy manavitra ny John Sandy ana dia amozako ny haiko kosa aza Sahy kely sisa skiry Sandy eto aty ny tanandry fa ho raisiko eto. Inona moka antsy iny izy dia andeha hanindrina ny Sandy marina jereo fa to tsy hitany John akory arako aleo tonga dia torahako amin'ity vady ty inona ianao Hoy ty fa inona koa zany misy olona menjera koa ty afaraka eto ty fa izy ty io lesy le mpamono olona
sofa voan'le vatona lefako teo ary mba raisy tsara lesy aloha sany fa so mba latsaka any ambany any a efa tafiakatra soma tsara rehefa aza manatsonareo a fa izy olona misarotavio tena tsy haiko io ry sandy a io any any tao ambadiky ireny fandromana antsiny ankizy namatsiaka ireny e aleo jerena dia hita hoe izy fa torana nga izy io sa ahoana fa to tsy mihetsika tsy haiko fa voatora-bady teo izy dia ino enjery io ka saika andeha hanindronantsy any sandy any izy raha isandany raisiny jonina teo iny dia nianina ataoko tonga aloha e aleo isorony ty zavatra manarona antareny ty dia ho hita eo e ao rangala anaovako aza Zay le ty e toy fa toy madame Paty vadinao any ty izy fa ahoana ry John tena tsy nampoiziko a dia tena tonga hatramy famonoana olona mihitsy kosa ve lesy e tena mianatra anareo amarina e dia vitanao ve ry Paty velombelomo mihitsy aloha ny vadinao ry John fa tsy vita moro zao a seho ny tanany avela ho faty eo fahadalana ny azy e seho aloha ny tanany e alefaso haingany io vefa manomboka mahatsiaro izy fa aiza raha zany marary zany lohako zany ka mifazy ianao e sa mbola tsy mahatsiaro tena tsara ka to felahanao a mbola fialakazy zany fa inona moa ny atao namononao ny namanay fa marary saina ve anao ry Paty dia mbola sarotam-piary foana ve nao ambadika izao namonana izy ary John nitsindrominao antsy ny namanay raha teo ampanaovana torinazina film zao tsy fantatra na ho faty na ho velona raha misy mahazo andreny aloha dia miomana fa tsy maintsy midoboka avy hatrany ianao ary za mihitsy no nanatitra anao eny ampifonja mifona John tiako loatra ny ianao e tena tiako loatra ianao dia tsy haiko tsy tiako lasa andreny tovavy namanao ireny tsy mila anao tsony ary Paty efa lasa lavitra loatra ny ianao ny asarotam-piaro ka nahavitanao eloka be vava sy fahotana Mahafaty mbola saika ho vonoina koa ary sany teo raha tsy nalako tonga ako fa dia inona loatra ny ao andohanao ty ry Paty ka neferiko fa hanoroka an'io sipio izy aza dia mitapy rery Paty asarotam-piaro diso toerana marina ny ianao ka nivadika fahotana Mahafaty fa fahotana Mahafaty ahoana ihany ianareo zany fa tsy hainao hoe fahotana Mahafaty mamono olona mbola moramorainao ihany andao lesy hamonjy andriana matsika ireny tsika mbola tsy hay maintsy hoe hanao ahoana izy ireny teo avelanareo rereto ve zany sa fa tokony ataona inona moa ianao ry madama be John mbola tsy afaka mandeha any eto mody manaraka anareo tsy tondranao zany zay eo ianao sy ny asarotam-piarinao andao letsika andeha John andao lesy andeha tiako ny ho ianao alefa manaraka anareo sa eo ianao sy ny asarotam-piarinao John eo ianao Fahotana Mahafaty tantara nosoratany aloka tefison nandrenesanao ny feony tahinana antenaina fiderana sarobidy ary Silvia nandray feo Xavi norandrena antenaina nanantotoso safidy tahinjanahary